maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ndeha hideran'ny tompo isika araka ny salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Hoy ny mpanao salamo: tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitro. Mangetentan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha ovinao no tonga ka iseho anatrihan'Andriamanitra. Ny ranomasoko ny fiaiko andro aman'alina, amin'ny anaovany amandrakariva hoe aiza Andriamanitra ao. Izao zavatra izao no tsarovako ka hitiko ato anatiko ny fanahiko. Dia nandro soko niaraka tamin'ny maro sy nitariako azo any an-tranon'Andriamanitra. Nanao feo miompy sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravona. Amen. Hivavaka isika. Eto izay Andriamanitra no miaona aminao ary tsapanay fa te-hanolotra fitsarana ho anay sahady ianao. Manomboka herinandro vaovao izahay ary tsy te handeha raha tsy eo ianao. Tonga eto ary izahay mangataka ny hamangina ho anay amin'ny famindramponao ka amelanao ny heloka sy ny fahadisoanay, ampirenanao tsara ny fanainao masina ty anatinay. Tonga eto koa izahay mangetaeta ny hitombo amin'ny finoana ary hitombo amin'ny fandinihan-tena, dia tario araka ny sitraponao izao fotoana izao. Ny irinay dia ny mbola anatrehanao ny fotoana rehetra manerana izao tontolo izao amin'ity maraina ity, ny fotoana anonana ny anaranao masina, hivoriana amin'ny anaranao. No ny amin'i Jesosy Kristy zanakao miaino mamalia ny vavakay. Amen. Araka ny karatra mofinaina dia ny marika toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo no anjarantsika fiangonana. Fatohizantsika hatreo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo izany ry havana. Marika toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo farany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty ny salohim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe: indro, nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy: tsy mbola novakianareo va ny teny laza ilay nataon'i Davida, raha reraky ny anohanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy, ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha misy homana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary omeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy: ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Filazantsara araka ny marika toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo farany. Fantatsika fa ny filazantsara araka ny marika dia voatetitetika amin'ny tantara maro ary manomboka avy hatrany amin'ny fanaovam-batisan'i Jesosy sy ny fiatreny ireo asa samihafa nataony ho mariky ny famonjena izay antondihany raha teo. Mialoha ity andinin-tsoratra masina reto dia nanasitrana ilay marary ny paralysisa i Jesosy, ny antso an'i Levi atao hoe koa Matio i Jesosy, ary dia mbola hitantsika ny amin'ny ny antsoina ny mpianatra eto amin'ity perikopa ity. Ry havana malala, ny fariseo dia nanaraka kaiky ani Jesosy
Ary izay nanarany an' Jesosy tsy hoe ny fitiavan'ny fampianarany na farisendahatra, fa izy dia nanaraka omberimbeny an' Jesosy nitady izay itsikirana, nitady izay anomezatsiny. Eto dia nandeha ny mpianatra andro sabata ary nanoty salohim-bary satria nona. Hoy ny fariseo, nahoana ianao no nahoana ny mpianatra no mioty salohim-bary amin'ny andro sabata. Dia Jesosy namaly hoe tsy ny olona natao amin'ny sabata, fa ny sabata natao amin'ny olona, ary tompon'ny sabata ny zanak'olona. Mitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Ny fariseo dia tena fatra-panaja ny lalàna ary nampianatra ny lalàna. I Jesosy dia miainga any amin'ny antom-pisiny ny lalàna. Raha ao amin'ny Genesis 2 ny tantaran'ny famoronana 12-7 dia fiombonana, fahafampo ny asa vita, fijerena ny fahatsarana, karazany tombanezaka, ny antony ny tsaharana. Sabata, jeritodiky ny tamin'ny lasa, tombanezaka, hijerena ny fahatsarana. Izany hoe raha amin'izay ny fotoana hitsaharantsika dia tombanezaka ny herinandro lasa, azahoana mankafy ny asa vita niaraka tamin'Andriamanitra. Fa mety koa arak'izay liturjiantsika dia tombanezaka azahoana mitady izay ahatsara ao amin'Andriamanitra, miaiky ny fahadisoana, mandray famelan-keloka. Rehefa nandeha ny tantaran'ny zanak'Israely, nivoaka avy any Egipta ny zanak'Israely, nomena indray ny lalàna ary tafiditra ao ihany ny fanajana ny sabata. Amin'izay ny sabata dia fanomezana fitsaharana ny olombelona, ny biby, ny zava-boary, eny fa na dia ny vahiny tsy tao anatin'ny teny fikasana azy. Ny antony sabata dia fanomezana fitsaharana, hahasoa ireo nivoaka avy any amin'ny fandevozana, ampianarina ny hoe ampy izay ny asa lava, tsy nisy fitsaharana, fa izao mampatsiahy fa efa nomena ny fitsaharana hatrany am-piantohana. Ny fahatelo ao amin'i Jesosy Kristy ny sabata dia fanamafisana an'izay fitsaharana izay. Ary ambary eo amin'ny 9:20 izay tsy voatolotra ao anatin'ny mofinaina moa, fa tsara hotsipiana ny hoe tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ary eo amin'ny 17:20 dia hoy ny soratra masina hoe ny olona tsy natao an'ny sabata, fa ny sabata dia an'ny olona. Ao anatin'ireo 19:20 sy 17:20 ireo dia milaza fa ilay tompon'ny sabata dia nanome ny sabata ho an'ny olona. Ny antony sabata dia tsy inona tsy akory fa mbola fitsaharana ihany, mitovy amin'ny tao amin'ny Genesis sy ny Exodosy. Izany ary havana no tsy maintsy andiniantsika tena manoloana ny fisian'ireo fandaminana na lalàna eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. Indraindray dia fikirintsika mafy ny lalàna ary adinontsika ny antony izy ireny. Amin'izany dia mety hoe tezitezitra ny sasany maninona ny tsy atao batisa ny zanakay, fa misy antony izy ireny. Ary any amin'ny antony indrindra no tokony fotoran'ny fiangonana ahasoa sy ahatsara ny fanahy ny fiangonana, fa tsy hoe kapaina fotsiny. Mila mazava amin'ny fiangonana maninona no hajaina ny sabata, mila nazava amin'ny fiangonana maninona no misy ireo fandaminana sy fitsipika samihafa aty amin'ny fiangonana, ny ahatsarantsika. Ny antony didy dia fitiavana ho ny epistily. Eto amin'izao soratra masin'izao ary havana dia ampahatsahivana isika. Petrakolana dia hoe fivavahana lasa lalàna fotsiny, fa tsy miaingana amin'izay fotom-pisiny na ny anton'antony. Fariseo dia nampianatra ny lalàna, nahita ny lalàna,
fa tsy nahita ny fahorian'ny olona. Manahoana reto olona reto nona ny mpianatra ny ondy saloim-bary izy. Zay no olana ny fariseo dia nanona na inona ino sabata ajaina, tsy misy azo atao, tsy mampiasa na inona na inona. Zay ny fariseo, ary zay no nitsikirany any Jesoa. Mety hitranga amintsika koa zany ny hoe manao fampovavahana manaraka fitsipikisika fa tsy fantatsika ny votoatiny ny ara-panahiny. Manao fampovavahana nefa tsy mandinika ny fotsika isika. Lasa rakotry ny fandaminana, tsy misy ato fo ny fanompovavahana ataotsika. Any ka hoe avao tsy mety kely ny anina dia tsy andeha tsony. Na koa hoe tsy metimety amiko zany filahatry ny fanompovavahana zany. Tsy ihany ny olana. Tsy ihany fa ny fototr'olana dia hoe tena amin'ny fotsika ve? Tena manaraka ampitiavana ve isika? Sa manaraka satria ony lalàny. Vahaolana riavana dia ny hoe Jesoa mampatsiahy ny tena tanjony ireny fandaminana, fitsipika ary lalàna ireny. Tsy famoretana fa fiainana. Tena iainana. Tsara zany hoe mitsahatra. Rotoroto ny fiainana hoy isika, nefa isika tsy mety mandray fitsaharana. Mbola lasa ihany ny alahady. Rotoroto ny asa hoy isika, nefa isika tsy mety fa mbola miasa ihany, toa alahady ny mahavokatra kokoa. Indrindra moa ny mpivarotra azo mpaka-panany amin'izany. Omena fitsaharana isika avy amin'ilay tompony sabata fa tsy mety mandray fitsaharana. Ny tena fototry ny sabata dia ny hitsaharana, fa tsy ny hoe ny amonjena. Ny hitsaharana, tsy io no mamonjy, fa ilay tompony sabata no mamonjy ary manome fitsaharana ho antsika. Hitarian'i Jesoa antsika andiny tena ny hoe tena misy finoana ve eo amin'ny fiainantsika ny fandamina ny fiangonana. Tena misy fitiavana ve eo amin'ny fanarahantsika ny fandamina ny fiangonana. Izany no andiniha tena riavana. Tsy ho lalàna fotsiny ka ampiarina fiampiarina, fa ampiarina amin'ny fitiavana, amin'ny finoana sy ny famindram-po. Ahoana ary ny anatanterahantsika n'izany? Raha te hanaraka an'i Kristy isika dia mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tompony manontany antsika hoe manahoana ny toe-ponao eo anatrehanareo lalàna, fandaminana, ny sitrapon'Andriamanitra samihafa. Sady dia izay indray moa zany ny tenin'Andriamanitra dia izay zanyko. Dia izay zany ny fandaminana ny fiangonana dia efa izay zanyko. Sasa moa mamaly nga izy ity didin'ny persianina sy medianina. Fa mandiny teny sika hoe manahoana tokoa moa fandraisantsika ny lalàna, ny fandaminana samihafa eo amin'ny fiangonana. Fantatsika antony ve izy ireny? Fantatsika soritra ve ny andohana izany? Raha miresaka hoe fandaminana ivon'ny fiangonana riavana tsy miala amin'ny baiboly izy ireny. Ary izany no ilana fampianarana, izany no ialana fandalinana. Raha mivoaka ny fodidalana sy ny fitsipika, avaiza ny voan'izany averina hoe tsy atao batisa raha tsy mpandraina katekomenina, dia satria hoy ny tompo avelao ny zaza natona tsy tapakeo iny, fa misy toeny hoe raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo, santionany ahafana manazava zany riavana. Ny ray aman-dreny mihitsy no manetry tena, manavao fandroran-tena dia manolotra ny zanany. Eo amin'ny liturjia FJKM, raha misy mitsangana anao batisa, ray aman-dreny nao batisa ny zanany, fifaliana ho antsika riavana, ny mandray reto avantsika reto manavao ny fandroran-tenany ary manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny batisa. Dia tahak'izay, tsy hoe fotsiny lalàna ka lalàna dia apetraka sy fampifehezana, fa misy fototra sy antony mahatsara. Dia izany no tokony andiny antsika tena riavana. Mandiny teny sika, aiza ho aiza misoratra masina ny lalàna sy ny fitsipika mipetraka amin'ny fiangonana, inona no antony? Ary tanterahantsika amin'ny fitiavana, amin'ny fo ary amin'ny finoana ve
ireny fandaminana ireny maharesy lahatra atsika, hampilamina, hampitsahatra ary hampirindra, hampitombo ny fiangonana ve izy ireny. Fa izany ny antony, fa tsy hoe napetrapetraka fotsiny. Nisy fiangonana anankiray tany ambanivohitra, dia izao ilay tantara. Nanao fitsipika anatiny fiangonana fa tsy mahazo miditra ao am-piangonana raha vao maloto ny kiraro. Dia avy ty tantsaha anankiray nandre ny antson'ny tompo avy any an-tsaha avy any izy, mbola tsy piditra am-piangonana mihitsy. Niditra izy, tsy nisalasala, tsy nieritreritra izay kiraro maloto na inona na inona. Niditra izy, dia hoy ny kristianina sasany hoe tsy azo idirana kiraro maloto ato amin'ny fiangonana. Ny anahany izy, tsy natao ho an'ny olona manao kiraro maloto zany ny fiangonana. Fa hoy ny olona anankiray, avelao izy ahiditra aloha ho azavaina amin'ny antony. Niditra izy, nazavaina ny antony, fantany tsara, mbola tena lena ny simenitra anamboarana ny fiangonana. Dia tahaka izany ry havana. Misy olona tsy malalaka tafitohina avy hatrany, azavain'ny tompo mazava tsara ny amin'ny sabata eto, fantatra ao tsara ve ny lalàna. Ny antony izany, mba tsy ho isan'izay tafitohina ao satria hoe fiangonana be lalàna, fiangonana be fitsipika, fa fantaro tsara, ianaro ny antony izany dia fahatsarana ao antsika, fiadanana ao antsika, fandrosoan'ny fiangonana. Ny tompo ry havana dia tsy nandrava ny lalàna, manome fitsaharana izy ho antsika. Raiso izany fitsaharana izany. Tsy ny sabata no mifehy olona, fa ny olona no mifehy ny sabata. Ary ny sabata dia an'ny zanak'olona. Mifehy ny sabata ny zanak'olona, ary ny olony tsy fehezin'ny sabata fa omeny fitsaharana. Ry havana malala, fandinika lalandalina kokoa ny amin'ny hoe sabata satria mampifanditra antsika fiangonana ankehitriny koa zany. Sasany fikitra amin'ny sabata mba ho andro ajaina hiantoka famonjena koa, fa isika dia mifikitra amin'ilay sabata fitsaharana omeny Jesosy Kristy araka ny tononkira araka amin'ny 7:3 andiny ny fahefatra hoe izany fitsaharana izany dia nomeny Jesosy tamin'izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tompo ry havana hanampy antsika ahazontsika tsara ny hevitry ny soratra masina. Ny zava-dehibe dia ny hoe ao amin'ny soratra masina ny tompo te hanome antsika sabata fitsaharana. Amen. Ivavaka isika. Manoloana ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny, Andriamanitro, indraindray dia tahaka ny fariseo izahay, ka mihinana ambolony fotsiny ny lalàna na izay voalaza ny soratra masina, na izay ifampitaizana amin'ny alalan'ny fitsipika, ny fandamina ny fiangonana. Indraindray dia mikiry izahay hampanaja an'izany, fa tsy mitaizana mampahafantatra ny fiangonana ny antony ireny. Mandiny teny izahay fiangonana, hatraiza tokoa ny fiainanay ny lalàna amin'ny fahalalana ny fotopototra izany ara-tsoratra masina. Ndrao lasa didiko felehibe ny lalàna. Mifona aminao izahay raha noho ny tsy fifankazahoana amin'ny fandalana ny fitsipika sy ny fandaminana no nahatafitohina ny vahoakanao. Mandiny tena koa ny kristianina tsirairay, tsy te ho fehezina, tsy te hanaraka ny sitraponao, tsy te hanaraka ny fandamina ny fiangonana. Tompo otario izahay mba handinika, mba handalina ny antony izy ireny. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay andavanandro. Miazakazaka tokoa izahay ary efa reraka sahady azy etỳ ampiandohan'ny herinandro, mieritreritra ny asa miandry any amin'ny birao, ny fianarana tsy maintsy
hikelezanay na nilesona hitombo indray fa amin'izany dia fantatray fa ianao ilay tompony fitsaharana tompony sabata dia tia hanome anay fitsaharana meo anay fiadanam-po eo ampiatrena ny tontolo andronay misaotra anao izahay fa omenao itony fotoana itony azahoana mivavaka ho an'ny zava-mitranga manodidina anay ny tsy fahasalamany ny mpiarabelona na ny tenanay tongeto azy ianao tompo hitondra fanasitranana ampahery sy anome fanantenana koa ny fahoriana ianao ampionina ny olana samihafa ianao hiaraka aminay tsy hamelana irery amin'ireny ny fifalinay dia mbola ho fanotra ahatonga anay an'olo tena ho anao bebe kokoa jereo manokana tompo ny ankonanay misy efa any toeram-piasana misy eny an-dalana misy miomana misy ana toerana lavitra faritany na ampitan-dranomasina mivavaka ho azy ireny izahay ny firenenay mbola hovanginao indray amin'ity anio ity nizaniza mikely aina amin'ny fampandrosoana ny firenena araka ny andraikitra tandrify azy na mpitondra izy ireny na vahoaka entina dia anao tompo no ampahery an'olon-tsaina nome ny fahendrena avy any ambony ampaherezo ny fiangonanao amin'izao vanim-potoana ny karemin'izao mba hifampandinika hampandroso ny filazantsara anao betsaka ny zavatra mety manery ny foninay nefa tsy ary voatanisa ao tsy takatry ny sainay nefa mahasoa araka anao Andriamanitra tanterao araka ny sitraponao ny valiny vavaka asandratra ry tompo dia atambatra izany amin'ny ampianarin'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamelà ny herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavam-bamby finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona mandihana amin'ny fitsaran'ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.